Alléluia. Izy pasteur raha miakatra rivo bayary zay pateratsika eny Andorany fotsy dadany izy ty mitsotsoka zavatry dadany rasitraka. Alléluia. Eny ary aloha tonga dia makaterana itiaka mafy any tompo antsika mafy nitiaka ho an' Jesosy mafy any nitiaka ho an' Jesosy orakoraka mafy be ho an' Jesosy Jesosy mahery tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Halleluia. Dia miarabantsika fiangonana eto Androndrakely tonga soa ianao amin'izao takariva izao ary matoky fa Andriamanitra no hiasa eo amin'ny fiainanao manokana ka hanafakanao tokoa izy androany hariva. Halleluia. Isika hivavaka hangataka ny fanahy masina hiasa eto amin'ny toerana ity. Vavaka antsika tompoko apetrao amin'ny fonoany tananao Andriamanitra misaotra anao izay amin'izao fotoana izao izay ahafahanay manompo anao Andriamanitra, ahafahanao manamboatra ny foninay Andriamanitra, ahafahanao Andriamanitra mamolavolanay satria zanaka tianao izay Andriamanitra dia amboarinao Jesosy io raha nambarany afatrao amin'ity fotoana ity ao Andriamanitra, mpanompo tsy mahasoa ao Andriamanitra izay tokony ataoko ihany holazaiko ihany nolazaiko eto Andriamanitra, fa ny teny dia tsy avy amiko fa avy aminao, tsy avy amin'ny fahendrena mahatahona fa avy amin'ny fanahy masina sy ny herin'Andriamanitra. Koa mitenena fanahy masina apetra eo ambavako mpanomponao ny teninao, aroka andray zavatsoa avy amin'ny teninao izahay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Jesosy io hiasa ianao, ny aretina dia hositranonao daholy ary izay manana olana eo amin'ny fony amin'ity hariva ity dia ho afanao amin'izany Andriamanitra, ho fantatra i Tompo fa mifamatotra amin'ny fonay ny fanekena izay nataonao Andriamanitra. Mankasitraka anao Jesosy sy malalao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo misaotra raha io. Alleluia, amen. Resaka fo zany no resantsika androany ary ny fo dia mifamatotra ny antsoina hoe fanekena. Voalohany aloha dia tiako ambara amintsika ho tsika hoe ny taona 2020 dia taona manahoana 20/20. Ny 20/20 dia noty omeny mpampianatra ary ny mpampianatra tsy manome noty raha tsy miasa ilay mpianatra. Noho izany fantavo fa isika dia fanahy vatana aina. Ireo telo ireo no mamaritra ny maha-olombelona ny olombelona. Ireo telo ireo dia miasa Andriamanitra, miasa ny anjelin'Andriamanitra manome noty andro telo ireo. Ary raha tsy miasa ianao aiza manofy ianao fa tsy azo 20/20 zany, tsy maintsy tsy miasa amin'ny fanahinao na lalàny vavaka. Mila olombavaka ianao, mila olona tia mamaky baiboly ianao, izay mahatonga anao azo 20/20 ny amin'ny fanahinao. Amen. Ny amin'ny amanao kosa na ny resaka fosiny saina mila manao travail amin'ny karakteranao ihany koa ianao, raha tsy zany tsy azo 20/20 ianao. Fa tsy nofinofy io na hoe azo nitsodrano dia hoe 20/20 zany taona 2020 ho tahina ny fiainako dia matoritorana fa tsy miasa, fa tsy maintsy miasa ianao zay vao omen'Andriamanitra noty ianao. Amen. Ohatra zany koa resaka raha-piainana,
raha tsy manome ianao a dia tsy handray mihitsy a avy amin'Andriamanitra na oviana na oviana. Ka engane zao taona vaovao izao a ho taona arak'izay nametrantsika azy hoe 20/20 dia ho tain'Andriamanitra ny lafy ny ara-panahintsika voalohany indrindra, lafy ny amantsika, lafy ny tenantsika mantolo. Hitehaka mafintsika ho an' Jesosy tompoko. dia hoy tsika hoe ny fo dia mifamatotra no antsoina hoe fanekena. Andriamanitra dia miara-miasa amintsika olombelona amin'ny alalana antsoina hoe fanekena. Ny fanekena tsy fifanekena akory, tsy convention amin'Andriamanitra akory ny fanekena. Tsika metimietreritra hoe manao convention amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy azon'olombelona anaovana convention izany. Zavatra mitovy sata no afaka manao convention. Isika afaka manao convention isika zanak'olombelona, fa Andriamanitra kosa tsy manao convention amintsika, tsy manao contrat amintsika Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa manao fanekena amintsika zanak'olombelona. Ary le fanekena io no antsoina hoe engagement n'Andriamanitra. Tsisy lehibe no Andriamanitra dia mandray engagement Andriamanitra amin'ny tenany fa hitanao. Manao engagement n'Andriamanitra fa amonjy anao. Manao engagement n'Andriamanitra fa ametraka anao a ho zanany a, ho olony a, ho ondry fiandriny a, ary ho mpanompony. Amen. Engagement an'Andriamanitra izany. Rehefa manaky azy ianao dia manao engagement izy fa hitanao. Manao engagement izy fa iavanao tsy ho azon'ny coronavirus. Asitehaka mafy an' Jesosy. Halleluia. Marina zanambarako amintsika izany. Io zavatra miseho an'ny sinina io a dia marika ny amin'ny fahatezern'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona io, ho fanomboana io. Fa Andriamanitra efa manomana fanafenana anao a mba tsy ho azan'ny fahatezern'Andriamanitra ianao. Ary ny fotsika no miantoka zavatra ngezabe amin'izany asan'Andriamanitra izany. Koa hoe amintsika manao hoe ny fanekena dia engagement n'Andriamanitra. Raisin'Andriamanitra ny tenany ho Andriamanitra tomponao, tompo. Ary ianao kosa dia raisiny mba ho olony a, sy ondry fiandriny a, ho zanany a, ho mpanompony. Amen. Hitehaka atsika ho an' Jesosy tompo. Faharoany koa, isika ihany koa dia mila manao fanekena amin'Andriamanitra. Tsy manao contrat fa manao fanekena amin'Andriamanitra. Tantara faharoa toko faharoa 7 mba kitsika 9:10. Tantara faharoa toko 7 dia 9:10. Zao voasokatra ao. Ko dia ambe atompoko ny anao fanekena amin'ny Jehovahandriamanitra ny Israely mba hiala amintsika ny fahatezerany mirehitra. Engagement anao indray io ataonao amin'Andriamanitra. Manao fanekena amin'Andriamanitra ianao. Manao fanekena aminy ianao mba hanompo azy, mba ho tia azy, mba hanaradia azy, mandrakizay dia ho ny Baiboly manao hoe mba hiala amintsika ny fahatezerany mirehitra. Ny fanekena izany no miantoka ny fiainanao ny amin'ny fiarovan'Andriamanitra ny fiainanao raha lasana bavy. Halleluia. Faharoa lehibe iratsika dia zao. Inona no voatantan'ilay faneken'Andriamanitra? Jeremia toko 2:30 9:7. Irahantsika mamaky zany io ten'Andriamanitra io a, satria efa ato zany misy an'ilay teny. Isa 2:3.
hitehaka atsika ho an Jesosy a. Hoy ny Baiboly eto manao hoe dia anao fanekena mandrakizay aminy aho dia ny tsy tsaharako amin'ny fanasoavana azy, ary ny fataovana dia ataoko ao am-pony mba tsy hialany amiko. Zavatra telo a no finosy ny fanekena io. Zavatra telo tsy afaka misaraka, zavatra telo mifamatotra. Ka raha vao misy bangany anankiray dia izay nantsina hoe ozina. Mifamatotra izy telo ireo. Ny voalohany dia izao: ny olona vita fanekena amin'Andriamanitra, izao sianao izany. Dia hoy ny Baiboly manao hoe tsy mitsahatra ny fanasoavan'Andriamanitra ny olony vita fanekena aminy. Tsy mitsahatra. Mety mijery angamba manao hoe ny fiainako anatina olana maro isan-karazany. Tsy midika izany fa tsy manasoa anao Andriamanitra kalazana bavy. Fa ny Baiboly eto milaza amintsika mazava tsara fa ny fanasoavana antsika dia tsy mitsahatra. Isan'andro a, 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 isan'andro. Tsy mitsahatra. Asio tehaka mafan Jesosy. Noho izany aho ka hery tanteraka mihitsy ny fonao. Raha mandalo ady ianao, mandalo fizaham-toetra angamby ianao tsy fantatro, ao ka toky ianao fa nataon'Andriamanitra miseho izany hiara-miasa mba hahasoanao, satria manasoanao a isan'andro a Andriamanitra ray. Halleluia. Izay ny voalohany. Faharoa, mitoetra mandraka hariva anatin'ny fahataovana an'Andriamanitra ianao. Izay ny faharoa. Tsy afaka misaraka amin'ilay fanasoavan'Andriamanitra. Mitoetra amin'ny fahataovana an'Andriamanitra ianao. Matahotra ny tompo fa anao kalasana bavy. Raha vao ianao no tsy matahotra an'Andriamanitra dia fataro fa banga izay ilay fanekena nataon'Andriamanitra taminao. Fa asehoy nankatankonana nankariary fa lehilahy sy vehivavy mandeha mitahotra an'Andriamanitra mandrakariva ianao. Halleluia. Amin'izay dia azonao antoka tanteraka mihitsy fa nina zavatra miseho ny fiainanao a dia ahasoanao izany, satria Andriamanitra tsy mitsahatra ny manasoanao a ry ava-malala. Hitehaka atsika ho an Jesosy tompony. Ary fatelo tsy afaka misaraka amin'ny Jérémie 32:41 ihany koa dia ilay teny manambara manao hoe mba tsy hialany amiko. Izany hoe nantsoina ianao mba hanompo an'Andriamanitra mandrakizay a, mandrakizay a, mandrakizay a, mandrakizay. Na inona zavatra mety lalovanao raha lasana bavy, aoka toky an'Andriamanitra tanteraka ianao, aoka hanompo azy mandrakariva ianao. Fa Andriamanitra mihevitra anao. Andriamanitra manana hevitra hiaverana anao manokana, hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Hitehaka atsika ho an Jesosy tompo. Dia eo tamin'ny voalohany teo manao hoe raha voabanga ny ray amin'ireo a dia izay nantsina hoe ozina. Ny ozina dia natao ho an'ny olona tsy mankatoa na ihany koa tsy manaiky ny fanekena ataon'Andriamanitra aminy. Izay nantsina hoe ozina. Ho jerevantsika raha amin'izao fatapa-manaraka izao hoe inona mahasamihafa ny fanekena fahiny sy ny fanekena vaovao. Ny fanekena fahiny dia voasoratra amin'ny Exodus 4:30. Io mampiseho n'ilay fanekena fahiny. Izao ny voasoratra ao naman'i Jesosy tompo. Ary Mosesy niodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra, nitondra ny vato fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa, teo anatrehany sy teo ambadika no nisy ny soratra. Mampiseho fa ilay fanekena fahiny
dia nosoratana tamin'ny vato fisaka zay le dity folo nosoratana ary miampy an'io ihany koa ny didy a nosoratany Mosesy a nentina avy anatendrombohitra avy any nadikany tamin'ny anjely ny dikte azy ilay didy a afaka ohatran'io dity folo io reo manamarika ny fanekena fahiny na ihany koa araka ny famantarantsika dia le hoe lalàna io fanekena fahiny io a dia araka ny voalaza teo manao hoe nosoratana hita maso agny rehetra dia afaka mahita izany fanekena izany ny firenena rehetra ny jiosy zany dia izay mihitsy nanovana ilay fanekena fahiny ny zavatra niseho anefa dia tsy nitondra fiadanana feno tamin'ny zanak'Israely zany fanekena fahiny zany fa nisy fotoana rehefa novoriana ny Israely dia novakina ny didy novakiny ny Ezra mpisorona gouvernoura ny didy tao amin'ny lalàna izany le fanekena fahiny zany dia rehefa namaky izy dia nitomany ny vahoaka na ny lehibe na ny kely nitomany avokoa dia zao ny teny nampahirezana anazy ireo manao hoe aiza mitomany anareo fa fifaliana avy amin'ny Jehovah ty andro itya kokoa faly anareo sotrony mamy ary any matavy ho ny ambarany sokatra masina satria ilay fanekena fahiny ilay fanekena resaka lalàna fahiny a dia tsy nahasoa teo amin'ny vahoaka vao mainka raha mitondra ozina tamin'ny vahoaka dia nandreny ny fotoana dia tonga Jeremia-paminany nanome faminaniana mikasika amin'ny fanekena vaovao tanteraka io tamin'ny azo fijaliana dia te ambony tany amin'ny tompo tamin'izany fotoana izany Jeremia toko faraiky amin'ny 30 afatsika mijery ilay fanekena vaovao sy ny mahasamy hafa azy Jeremia 31 dia ndiny faraiky amin'ny 30 naran'i Jesosy tompo indro avy ny andro Jehovah zay anaovako fanekena amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda nefa tsy araky ny fanekena toko tamin'ny razany tamin'ny andatanako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko nefa izao nivadiny hoy ny Jehovah fa izao ny fanekeko ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany dia hoy Jehovah dia ataoko ao an-tsainy lalako sady soatako ao am-pony ary izao andriamaniny ary izy oloko hitehaka atsika ho an Jesosy tompo naminany teto Jeremia-paminany mikasika ny fiavilana antsina hoe fanekena vaovao satria nahita andriamanitra fa tena tsy tafavoaka le fanekena fahiny a tsy natonga ny olona masy atao ohatra ny tompo le fanekena fahiny a dia namoaka vaovao andriamanitra dia zao mivosokatra eto a le fanekena fahiny dia nosoratana tamina vato fisaka fa ny fanekena vaovao kosa dia ao anatin'ny fo no nandratan'andriamanitra azy halleluia halleluia ny fonara lasana bavy no anoratan'andriamanitra ny fanekena vaovao hitehaka atsika ho an Jesosy tompo noho izany dia manana anjara-toerana lehibe zany ny fosiny saina ao anatin'ny fanekena vaovao ary ny fanekena vaovao no entsika manompo ny tompo a amin'izao andro avelomantsika izao tsy fanekena fahiny intsony fa fanekena vaovao fanekena vaovao tena manao hoe fanekena vaovao e zay mahatonga an'andriamanitra lina ny amin'ny fotsika ao amin'ny marika toko 2:20 tsy vakiko ilay izy fa azavaiko tsotra fotsiny a 9:7 nanao fanatra tamin'izany fotoana izany ny olona dia nijery teo Jesosy nijery teo ny tompo a dia samy mandeha daholo ny olona ao mpanankarena mitondra fanatitra araky ny habeny arenany tao le vehivavy anankiray izay mahantra
na me fanatitra ihany koa tao anatin'ny fanatazana rakitra. Tena andinika ny tompo, tena nijery ny tompo. Dia avy eo dia natsoiny Jesosy ny mpianany 770 dia noteneniny hoe ambianareo ry mpianatra, ity vehivavy mantra ity no nanome be indrindra mihoatra noho ny rehetrarehetra. Gaga ny mpianatra satria ilay vehivavy nanome ny kely indrindra, kanefa nambarany tompo fa ilay vehivavy io nanome ny be indrindra satria ny antony ny fananan'iray manontolona tolony tao anatin'ilay fanatazana fanatitra. Satria Jesosy mijery ny fo. Ny mahaliana an' Jesosy amin'izao fanekena vaovao izao tsy ny volantsika loatra, tsy ny fihetsiketsehantsika loatra, tsy izany raha lasana-bavy, fa ny mahaliana n'Andriamanitra dia ny foko ny fonao. Mijery ny foko Andriamanitra, mijery ny fonao Andriamanitra, matahotra azy ve ianao? Manana ny toetra takina ve ianao ny amin'ny fonao? Satria ny fotsika no miantoka fiatsanantsika ny tompo eny amana ho any lanitra, le fanekena vaovao. Sy mahatonga ny tompo milaza amin'ny bolana toko 720 manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Androany dia mamangy anao ny fanahy masina satria te aso amin'ny fiainanao izy. Mamangy anao ny tompo amin'izao fotoana izao mba hahatonga anao anolotra ny fonao manontolo ho an' Jesosy, ho an'Andriamanitra, fa ny fonao no mahaliana an'Andriamanitra raha lasana-bavy, tsy ny fihetsiketsehanao fa ny fonao no mahaliana an'Andriamanitra. Amen. Dia izao zavatra ataon'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra ny fotsika. Tenenina namana hoe amboarin'Andriamanitra ny fotsika hoe. Dia omeny teny fikasana isika Isaia 45. Teny fikasana voasoratra ao mahakasika ny fotsika ihany koa zavatra io dia izao no lazainy ao. Izao lazainy Jehovah mivohosiny dia kirosy. Efa maty moa kirosy fa ianao ny velona eto mandre ny ten'Andriamanitra eto dia ianao zany lay apetraka amin'io plasy ny kirosy io. Izao no lazainy Jehovah mivohosiny dia ianao. Amen. Satria ny antsoina hoe vohositr'Andriamanitra dia ny olona manana ny Kristy ao anatiny ao. Kristy égale la ositra. Raha mandray an'i Kristy ianao dia fantaro fa vohositr'Andriamanitra ianao. Dia izao no tenin'ny tompo aminao androany. Mitantana ny tananao ankavanana izy. Itiaka antsika ho an' Jesosy tompo. Misy rahalavy ato. Misy rahalavy etikety rahalavy. Andriamanitra mitantana antsika amin'ny tanankavanany. Tanankavanantsika zany amin'ny tanankavanany. Azay ny tanankavananao? Tanankavanana. Tia. Tsy hoe izao zany nataon'Andriamanitra amintsika. Tantanantsika izy amin'ny tanankavanana. Azay ny tananao rahalahy? Amin'ny tanankavanan'Andriamanitra na tanankavananao. Ohatr'izao pozin'Andriamanitra. Ohatr'izao mihitsy zany. Teo ambonimbony tananao. Ohatr'izao mihitsy le izy. Amen. Inona ny dikan'izao? Mambomba anao Andriamanitra, miaro anao Andriamanitra. Tsy hoe ohatran'izao fa zao mihitsy dia miaraka mandeha amin'Andriamanitra ianao. Miaraka mandeha amin'Andriamanitra ianao. Zany Andriamanitra misaotra rahalahy. Mitantana amin'ny tanany ankavanana. Mba hanao inona? Mba handresy firenena eo anoloany sy hamako ny fekibon'ny mpanjaka. Zany hoe karazana fandresena lehibe zany. Mampiseho fahavalo ny firenena. Ary ny fekibo kosa izay ny vahan'ny mpanjaka dia mampiseho fitahiana. Izany ataon'Andriamanitra amintsika. Efa vohositr'Andriamanitra isika. Amen. Mba hamoako varavakana eo anoloany ka tsy rinjona intsony vavahady.
dia ny tsara ilay manaraka eto androso eo anylohanao aho arandravina ny mikotontaona sy anorotoro ny varavarana varaina anapatapaka ny divy dia meko anao ndraky to maizina sy narenana fenao mangingina mba hafantaranao fa zao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely hiteka atsika ho Jesosy tompo. Halleluja. Izany Andriamanitra io raha lasanapavy rehefa mitantananao izy dia mitanankavananao antantanananao mitanankavanany mampiseho fialofana izany. Akoatra ihany koa dia izy manao hoe mandroso eo anylohantsika izy ka mandravina ny mikotontaona rehetra na le mikotontaona ny fotsika na le mikotontaona. Zay ny voalohany indrindra amin'io ten'Andriamanitra io ilay fotsika ny vizin'Andriamanitra voalohany amin'io. Zay vao niresaka fiainana manokana hoe ny fiainana eo amin'ny lafiny ara-piainana izany lafiny mety hoe mikotontaona ny vola mety hoe mikotontaona ny resaka fanambadiana sy ny karazany fa ilay fotsika no vizin'Andriamanitra voalohany amin'io araviny mikotontaona rehetra. Amen. Dia avy eo potipotehany ny varavarana varaina sy ny divy rehetrarehetra mahoentiny mahatonga anao mahito makao amin'ilay rakitra ao maizina ianao mba hatonga anao andray ny zavatra efa nomano anao fa nafeniny devoly hatramin'izay dia nafeniny devoly toe potsara nafeniny devoly toe mpanay tsara dia lasa mahatonga anao manompo an'Andriamanitra amin'ny fomba mpivavahana manompo ny tompo ihany nefa ny fiainana ratsy mbola eny ihany fa nafeniny devoly izany fa tonga ny fotoana androany potipotehan'Andriamanitra izany zavatra ratsy izany dia ahita olona vaovao Andriamanitra manomboka androany olona vaovao manomboka androany feno ny fahasoavan'Andriamanitra manomboka androany. Halleluja. Dia zao ny nantsony tompo amintsika mikasika ny fanamboarana ny fotsika. Isaia 7:3 hatramin'ny 5 vakitsika antso amin'ny fanamboarana ny fo. Tenena manao hoe antso amin'ny fanamboarana ny fo satria Andriamanitra mandravana mikotontaona dia amboariny tompo zany le mikotontaona na le antso naran Jesosy tompo. Injany misy feony miantso hoe manamboara lalana any anefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any an-tany foana ao an'Andriamanitsika aoka sandratra ny lohasa rehetra. Zay ny voalohany. Aoka etry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra aoka ny be avoana ho tonga lembalemba ary ny tany sabodalana ho tonga lemaka dia iseny voninahitry Jehova ary nofirehitra ala mahita izany fa ny vavan'i Jehova nefa ny teny hiteka atsika ho an'i Jesosy tompo. Inona ilay antso amin'ny fanamboarana ny fotsika anankiroa ngeda-be ilay izy. Ny antso voalohany dia zao aoka asandatra ny lohasa rehetra. Inona ilay lohasa izay mila ampiakarina? Io ilay fanankivy fanay fomorareraka. Io ilay ataoko hoe ilay tratran'ny fanamelohan-tena. Kristianina manompo ny tompo nefa dia manamelo tena mandrakariva manambany tena mandrakariva kivo mandrakariva tahotra. Lazaina amintsika kalasana bavy faratoka ampiasatsika Andriamanitra raha manokatra ny fanekena anatin'ny fotsika Andriamanitra dia zavatra takian'Andriamanitra amintsika voalohany ihany koa dia zao hoe aoka tsika toky azy tanteraka fa tsy misy tsy aina tao fa hay ny zavatra rehetra. Noho izany esory ny fakiviana esory ny alahelo malaky mahazo anao toe-po avokoa izany. Raha mbola mitoetra amin'ny fakiviana mandrakariva ianao na amin'ny toe-po mora malahelo
na manambany tenanao dia fantafy fa ratsy zay a ny fonao, ratsy zay ny fonao. Noho izany fotoana androany ahafahantsika manamboatra ny fotsika, mamaly ny antso isika androany hoe asandratra loasa rehetra. Ka izay kely aina okika mafy hoe mahery aho, mahery aho, mahery aho, mahery aho. Tsy maintsy manao déclaration toy izany mandrakariva isika rahalasana bavy, ampiakao ny moraly fa mahery ny Andriamanitra sy tomponao. Andriamanitra ao anatinao dia ambara ny soratra masina hoe fanjakana tsy azo ampirorona. Noho izany zava manaky ampirorony devoly izany ianao ka mentahatra, mandeha ny virus any Sina dia matahotra ianao, tsy tratra ihany koa, tsy tratra izany ianao. Halleluja. Misy fiarovana ianao. Ilay fonao ao Andriamanitra no manoratra ny fanekeny vaovao. Ary ny fo dia individuel fa tsy hitambaranao amin'ny vadinao, tsy hitambaranao amin'ny zanakao, fa manokana ny fonao. Androany dia mijery ny tompo ankehitriny hoe manahoana ny fotsika ka lasana bavy. Raha metsara velatsinao dia tsisy miafina amin'Andriamanitra. Andriamanitra sady katrizany ohatra anatin'ny fonao ny fanekeny. Ary izay mahatonga ny olona metsara velatsia tsy miditra ny lanitra, satria tsy afaka manoratra anatin'ny fony ny fanekeny Andriamanitra aminao. Fa tsy maintsy fo madio izany no afaka anaovan'Andriamanitra fanekena amin'ity androany ity. Ary Andriamanitra dia tsy mitsahatra manoratra ao anatin'ny fonao ny fanekeny fa izy n'Andriamanitra ao, izy ny tomponao izy ny mpamonjy anao izy ny mpanafaka anao izy n'Andriamanitra ao. Halleluja. Iteka atsika ho an'i Jesosy Kristy tompo. Noho izany androany aoka tsy ho azo ny fahakiviana ianao, asandrato ny loasa rehetra ho ny ten'Andriamanitra. Faharoa mifanohitra an'izay kosa dia izao voasoratra Isaia 41 aoka ahetry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra. Andriamanitra zany sady tsy tiany mahita an'ilay olona kivy sy ketraka nefa izy hiditra ao iasao, ny tsy tiany ihany koa mahita an'ilay olona misavoam-poana nefa izy hiditra iasao. Tsy maintsy ahetry ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra. Inona dikan'izany? Fanetretena. Tenena manao hoe fanetretena hoe zay ny dikan'izany. Tsy maintsy potehanao izany ilay fo miavinavina, tsy maintsy potehanao ilay fo mirehare, tsy maintsy potehanao ilay fiheverana ny tenanao tsara no ny namanao. Ka rehefa nahazavatra kely ianao fahasoavana kely ianao fitahina kely ianao toy izanao manao hoe tsisy tsara toy iza amin'ity fiangonana ity, tsia fa ny fahasoavan'ny tompo natoy izao anao, izany natoy izao anao. Halleluja. Pirahalahy daholo tsika ao amin'ny tompo, fa ny fahasoavan'Andriamanitra manavaka atsika tsirairay avy ireo. Noho izany esory anatsika ilay fo mirehare, tsy maintsy ahetry izany, tsy maintsy potena izany. Ary manana toerana lehibe androany ny vavaka fanafahana, amotika izany fo ratsy izany. Zay no antsoina hoe fo ratsy. Ny fo ratsy izany dia ao ilay fo morakivy, fo ratsy io, ilay fo moraketraka, fo ratsy io, ilay tratran'ny fanamelohan-tena mandrakariva, fo ratsy io. Eo ihany koa ilay fo izay mireharea miavinavina, fo ratsy avokoa izany. Ary zay ilay antso amin'ny fanamboarana ny fo amin'ity hariva ity. Ry hava malala, te ahita an'Andriamanitra ve ianao androany
manokatra ny fanekeny ao anatin'ny fonao, ianao manokana tsy dikan'ny fianakavianao izany, tsy dikan'ny taranaka izany, fa ianao manokana androany hosokatan'Andriamanitra anatin'ny fonao ny fanekeny, ny fanekeny, ny fanekeny, ny fanekeny. Halleloia! Dia ho tsapanao fa tena tsara za manompan'Andriamanitra izany. Halleloia! Iso ny fo vato akalasana bavy. Ny fo ratsy no sakana ny amin'ny fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tsy afaka manao ninninona amin'ny fiainantsika mihitsy Andriamanitra raha vao ratsy ny fotsika. Raha mahita ianao ohatran'ny hoe tahina ny fiainako nefa ratsy ny foko le hafa zay no manao le fitahina aminao fa tsy Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy azo fahazifazina. Salamo faraky ambin'ny folo andin'ny fafito. Ina voasokatra miaraka mamaky tsika rehetrarehetra. Salamo 11 andin'ny fafito. Isa 2 3. Hitehaka atsika ho an' Jesosy. Fa marina Jehova ka fahamarinana no tindry ary ny mahitsy no ahita ny tavany. Fantaro izany ny ava-malala. Fanahinana ina fihetsiketsehantsika na hivavaka lavaraina zay isika nefa ny fotsika maloto, ny fotsika tsy madio, tsy ahita n'Andriamanitra mihitsy isika raha asana bavy, fa tsy maintsy fo mahitsy izany no ahita n'Andriamanitra. Marin'Andriamanitra tokotsika io fa marinana ny sitrany ary ny mahitsy no ahita ny tavany. Hitehaka atsika ho an' Jesosy tompo. Misy teny ihany koa manao hoe tsy maintsy sinotra vaovao izy no asiana divay vaovao. Efa maika mihitsy Andriamanitra pidina divay vaovao ao anatinao, fa tsy maintsy mitaky Andriamanitra sinotra vaovao. Tsy ilay sinotra tontakory fa sinotra vaovao. Mampiseho izany fa ny fiainantsika isan'andro dia mila vaozina mandrakariva ny fotsika isan'andro mba hahatonga atsika andray ilay divay vaovao efa noman'Andriamanitra ho antsika amin'ity androany ity. Iza mametraka mihitsy anao omaly tena ny vavaka be, ny fahadianana zay omaly. Androany reraka be androany fa ny fiainana tsy omaly, ny fiainana tsy rampitso, fa ny fiainana dia androany. Tena manao ny fiainana dia androany hoe ny fiainana dia androany. Ny fahatongavan'ny tombo tsy omaly, tsy rampitso fa androany. Noho izany androany Andriamanitra mijery anao, manahoana ny fonao amin'ity anio ity, manahoana ny toeponao amin'ity anio ity. Afaka soatan'Andriamanitra natony fonao ve ny fanekeny amin'ity androany ity. Fa azo antoka amin'izay fotoana izay fa raha tonga izy amin'ity androany ity dia tsy anazy namagna ao an-lanitra ianao, tsy anazy namagna ao an-lanitra ianao. Tiaka atsika ho an' Jesosy tompo a. Halleluia. Amaranako ny afara dia mikasika vokatry ny fanekena vaovao ny resako eto. Zavatra roa ny resako amintsika eto vokatry ny fanekena vaovao manana ny lanjany lehibe izy anankiroa reto. Voalohany dia ny Kolosiana 2 andiny faefatra ambin'ny folo. Nagan Jesosy tompo. Ary novonoiny sokatana ny diditsy ny ampangatsika dia ny sorony tsy eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny azy fijaliana, ary ny sorony tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana. Ary noho ny azy fijaliana dia naseho miarihary fitondrandreo tony fanazavo mandresy, koa aza vela hisy tsara anareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro. Ny fanekena vaovao dia nitondra vokatra lehibe teo amin'ny fiainantsika kristianina. Lehibe tamin'izany dia izao ny Baiboly manao hoe novonono ny sokatana ny didy, entre parenthèse zany le fanekena fahiny. Le fanekena fahiny zay ny ampanganao mandrakariva.
raha ianao no nataoko hoe nijangajanga tratrantanana nijangajanga dia hotoraham-bato anao nodikan'izay zay le fanekena fahiny fa novonono ny tompo izany teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Sarobidy zany ny azo fijaliana Jesosy tompo raha lasana bavy. Namono ny tompo ny soratana ny didya zay niampanganao. Noho izany raha manana an Jesosy ianao vita fanekena amin'Andriamanitra ianao dia fantaro fa tsy misy afaka ny alameloko anao intsony raha amin'ny Kristy ianao hitehaka atsika ho an Jesosy tompo. Noho izany aza manaiky reberebe nizaniza isika mikasika ny resaka hoe finanana ny kisoa, fitandremana ny andro sabata, fanekena fahiny zany. Fa ny fanekena vaovao dia mazava tsara mihitsy hoe novonono ny soratana ny didy zay niampanga antsika ralasana bavy. Olona vaovao ianao anatina fanekena vaovao hitehaka atsika ho an Jesosy tompo. Halleluja. Zava-dehibe zany. Be dehibe ny soratana ny didy zay niampanga antsika. Anisan'izany ny didin'ny dokotera. Raha marary ianao dia mamoaka didin'ny dokotera soratanany hoe ianao tsy maintsy ampidirina hôpitaly. Fa ny fanekena vaovao kosa milaza fa tsy miditra hôpitaly ianao fa Andriamanitra manasitrana anao. Halleluja. Hositranony tompo ianao androany. Hositranony tompo ianao androany. Ny diakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana anao. Noho izany matokian'Andriamanitra ianao fa rehefa ao anatinao le fanekena vaovao Andriamanitra mivantana mihitsy ny mihefitra anao ry hava-malala. Novonono ny soratana ny didy. Be dehibe ny soratana ny didy fantatrao mety miteraka fampitehanao ny fiainanao manokana fa manana finoanao fa Andriamanitra mihevitra anao. Tsy misy zavatra tsy anatao fa hainy zavatra rehetra. Fantaro fa Andriamanitra tompontsika io dia Andriamanitra nitsoina amin'ny teny mahazatra antsika hoe omnipotent, mahay ny zavatra rehetra. Hainy manafaka anao amin'ny olana rehetra. Hainy mamonjy ny vadinao. Hainy mamonjy ny zanakao. Hainy mamonjy ny fivelomanao. Hainy manafaka anao. Tsy misy tsy hainy fa hainy ny zavatra rehetra. Ary amin'ity anio ity dia hotahiny manokana ianao androandro. Zava-dehibe fotsiny dia anao manamboatra ny fonao mba ahafahany manoratra ny fanekeny ao anatin'ny fonao. Satria ao anatin'ny fotsika no manoratra ny fanekena vaovao Andriamanitra. Halleluja. Hitehaka atsika ho an Jesosy tompo. Faharoa, vokatra faharoa mikasika ny fanekena vaovao dia ny fanafenan'Andriamanitra anao tsy ho azo ny fahatezerana ho avy. Misy ny antsoina hoe fahatezerana ho avy lasana bavy. Zany hoe isy fotoan'Andriamanitra tofoka amin'ny zanak'olombelona dia ahatra eto ambonin'ny tany ny antsoina hoe fahatezerany mirehitra. Ho avy izay fotoana izay. Ary manomboka hoe fahita zany zavatra zany amin'izao fotoana izao zany zavatra miseho eto ambonin'ny tany izany. Endrika fahatezeran'Andriamanitra io. Ny vahaolana ho an'ny olombelona amin'io tsy hoe andeha ho ansinina akory. Ny mpitondra fivavahana dia hanao délivrance ny coronavirus. Hoe miala amin'n'an'i Jesosy tompo tsy izany fa ny vahaolana lehibe ho an'ny firenena ho amin'ny mpitondra fivavahana dia ny fibebahana. Ny fibebahana no vahaolana ho amin'ny firenentsika. Amen. Ho anao ihany koa dia izany ny vahaolana lehibe indrindra ny fibebahana. Ho avy izay fotoana izay. Ary izay mahatonga andreo olona tamin'izany fotoana izany tamin'ny andron'ny Jona Mpanapatisa lasa izy nakeo amin'ny Jona Mpanapatisa. Or Jona ataovy batisa izahay nefa olona tsy mibebaka akory. Dia aveo dia niteny Jona manao hoe faizaka hoe nanorevitrareo antotra fahatezerana ho avy. Mamoza aloha vao miendrika ny fibebahana nareo izay fatao batisa. Satria isy ilay fahatezerana ho avy dia ny fahatezerana zanak'ondry. Ary fahatezerana ho avy io dia fitotoana no faharetan'izy io. Kanefa mialohan'io fahatezerana ho avy io dia ho akaman'Andriamanitra ny fiangonana izay ilay fanafenana izay.
ho afen'ny tompo izao asianao, ho afen'ny tompo izao asianao. Halleloia. Satria ny antony ho afenina isika, tsy hoe afenina aiza kory fa afenina any an-danitra isika. Ny dikan'ilay afenina dia zao ho avy ny fotoana aseho indray, zay ny dikan'ilay afenina. Zay efa niavaka itsika toko faharoa, zay efa na toko faharoa manomboka andiny voalohany. Manana lanja lehibe ny fotsika ao mahatonga antsika tena ho afenin'Andriamanitra rehefa tonga zay fotoana lehibe zay. Ary fotoana tsy ho ela intsony zany fotoana izany raha lasana bavy. Ina voasokatra ao toko voalohany, zay efa nia toko faharoa andiny voalohany. Namany Jesosy tompo miangona eny mivorianareo ry firenena tsy manan-kenatra, dia ny tsy mbola miatra ny didy mielina toy ny akoho fa ny andro, dia ny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana miafin'i Jehova, eny dia ny tsy mbola tonga aminareo ny andro firetan'ny fahatezerany Jehova. Mitadiavan'i Jehova ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, zay efa nanaraka ny fitsipiny. Tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba ho voafana ianareo amin'ny andro fahatezerany Jehova. Iteka antsika ho an Jesosy tompo. Nandrezany eto miangona ianareo mivorina ny firenena tsy manan-kenatra. Izy ilay tsy manan-kenatra, lay rahalahy, lay anabavy tsy menatra ny filazantsara, tsy menatra ntsona hoe zanak'Andriamanitra, tsy menatra manambara an Jesosy ampiarabelona aminy. Zay ilay firenena tsy manan-kenatra. Fa raha vanao menamenatra dia tsy angoniny ianao. Foka ho hita raha lasana bavy fa tena lehilahy sy vehivavy mirehitra ho an-tompo ianao, mafana fo an-tompo ianao. Aiza menatra manambara fa Jesosy no Andriamanitra, izy no Kristy, Jesosy no anaratra. Amen. Ireo ilay antsoina hoe mpandefitra amin'ny tany. Mpandefitra egala ny dikany amin'ny fanontsinana fanenina amin'ny Baiboly dia hoe mpanetry tena. Mpanetry tena amin'ny tany. Halleluia. Dia zao no ambarany soratra masina amin'izy ireo manao hoe mitadiava an Jehova ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany, sy efa nanaraka ny fitsipiny, zany hoe efa manaraka ny fitsipik'Andriamanitra, efa manaraka ny ten'Andriamanitra, manaraka ny fitsipika ny Kristy, fampianarany Kristy. Halleluia. Isika izany. Dia zao ny teny manao hoe tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, tadiavo ny fanatretena. Angamba ho ny Baiboly ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezerany Jehova. Averika ihany mandeha amin'ny tantara ty tany ity, mandeha amin'ny tantara ty tany ivelomantsika ity, mandeha amin'ny soratra mahakasika azy ny tany ivelomantsika ity dia ny Baiboly izany. Ho avy le antsoina hoe fanjakan'ny bibidy eto ambonin'ny tany, ilay nouvelle ordre mondial eto ambonin'ity tany ity, mampiseho ny fahatezeran'Andriamanitra izany zavatra izany. Kanefa alohan'izany zavatra izany dia matoky ny tompo ianao fa efa ampiakarina isika, afenina isika, manandanitra isika. Halleluia. Any isika mandritra ny fitotoana, tapitra ny fitotoana, tonga amin'izay nantsona hoe fanjakan'Andriamanitra ambonin'ny tany, dia ilay fanjakana arivo fotoana eto ambony ty tany ity. Dia amin'izay fotoana izay dia iseho kosa isika miaraka amin'i Jesosy ao Jerosalema indreny votry ny fanjakana amin'izay fotoana izay. Iteka antsika ho an Jesosy tompo. Halleluia. Ka zay mahatonga antsika hoe afenina. Le afenina manko dia mbola isy ny fotoana aseho ihany. Fa rehefa aseho kosa isika dia aseho amin'ny voninahitra lehibe, hiara-manjaka amin'ny Kristy amin'ny fanjakana ry fotoana, fa ny fotsika no miantoka an'izany.
averiko mandrakariva ny fotsika ny miantoka an'izany. Filipianina toko 4:15 mampiseho ny toetra takian'Andriamanitra amintsika izay manompo an'Andriamanitra. Zao ny voasokatra ao fakiko ambangivangony fotsiny izy fa mandeha be ny fotoanantsika mankony. Aoko amintsika ao izy zao saina izao na ihany koa toe-po zany izay tao amin'ny Kristy Jesosy. Na le toetran' Jesosy fa na dia manana ny endrik'Andriamanitra aza izy tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Zay le toetran' Jesosy ilay fanatretena fanofoanany ny tenany tamin'akany endrika ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Rehefa hitana nantare olona izy dia nanetry tena ka nanakitra mpahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Zay le toetra ny Kristy, le toetra ny Kristy zay tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny olona zay manompo azy rehetra tambony ty tany ity. Ary ambara amintsika androany fa ny lanitra io dia toerana natao hitobiany olona mitovy toetra amin' Jesosy, mitovy karaktera amin' Jesosy. Zay lanitra lasa dabavy, tsy hoe misy fanavakavahana any ka hoe ity mahery mivavaka, fa raha vao tsy mitovy toetra amin' Jesosy tsy miditra eny an-danitra, tsy mitsena ny tompo ena magnao any lanitra. Aoka ho amintsika nisy natao amin'ny Kristy fanatretena. Halleluia. Dia eo amin'ny boky Mika ihany koa resitsika toko 9:15 amaranantsika ny avatra zany Mika toko 9:15 dia farany Deutéronome toko 7:7. Zao voasokatra aminaran'i Jesosy tompo. Ry olombelona, efa nasehonao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao dia izao ihany. Inona le izy? Ny anao ny marina, ho ty famindram-po, ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanatretena. Itiaka antsika ho an'i Jesosy tompo. Naseho an'ny tompo amintsika androany, ory Androndrakely ô, efa naseho anao izay tsara sy renjereny Jehovah aminao androany dia izao ihany. Ny anao ny marina, manaova ny marina ianao. Halleluia. Ny ho ty famindram-po mahakasika zany ny fonao, ty mamela eloka, tsy mitazona alahelo amin'ny namanao, ty famindram-po. Ary anankiray ihany koa dia zao ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanatretena. Aoka ety mandrakariva ianao, aoka ety mandrakariva ianao, aoka ety mandrakariva ianao, aoka ety mandrakariva ianao, aoka ety mandrakariva ianao. Halleluia. Izany ny takin'Andriamanitra amintsika rahalasana bavy dia ho azontsika ny fitahina sy fanomano antsika ny amin'ity androany ity. Ary farany dia avakitsika Deutéronome toko 7:1 ka hatramin'ny 7. Ahafahantsika manao vaovao-panafahana androany avy amin'ny Deutéronome toko 7. Zao ny voasokatra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mianory Israely, mianory Androndrakely. Ianao izao dia fahita ny Jordana hiditra eo amin'ny tany ka andresy fireneny samihafa. Le fahavalo zany, fahavalo samihafa ho reseanao daholo izany androany. Zay lehibe sy mahery no ianao, sy afaka tanàna lehibe zay misy manda manakatra ny lanitra. Dia firenena lehibe sady olona lava taranaky ny anakita zay fantatrao sady efa renao ny lazany hoe iza no mahajanona alohan'ny taranaky anaka. 7. Koako fantatrao anio fa 8 mars 2020 anio fa Jehovah Andriamanitrao no efa handeha
hita eo alohanao tahaka ny afo mandevona. Amen. Ka izy no andringana sy ampietra ireo fahavalona rehetra ireo eo anohanao ireo, dia androka azy ianao ka andringana azy faingana arak'izay nolazain'i Jehovah taminao. Hitehaka antsika ho an'i Jesosy tompo. Halleluia. Misy anjara asa eto anankiroa ambara ny sokatra masina ny amin'ny fandravahantsika ny asan'ny devoly. Ny anjara asa voalohany dia anjara asan'Andriamanitra. Tsy haresy fanahy isika fa Andriamanitra no mandresy ny fanahy rehetra izay mifanohitra amin'ny fanahin'Andriamanitra. Raha isika olombelona tsy maharesy fanahy isika fa Andriamanitra ny fanahy no miady amin'ny fanahy, ny fanahy masina no mamotika ny fanahin'ny devoly, ny fanahy ratsy rehetra. Tsy maintsy zavatra mitovy satana afaka miady. Zay mahatonga antsika nomen'Andriamanitra ny fanahiny mba hahafahantsika mandresy ny devoly. Fa tsy afaka miady amin'ny devoly isika amin'ny tenantsika hoe resiko io devoly io, tsy mahafantatra nanga io resiko io, fa tsy resinao io, fa tsy maintsy feno ny fanahy masina ianao zay vao maharesy azy. Ianao izany, isika izany, ianao izany, ianao izany, ianao izany. Tsy maintsy mitovy sata no afaka miady. Ny fanahy samy fanahy no afaka miady. Ary ny devoly dia fanahy izy. Ary ilay firenena lazaina eto hoe firenena samihafa reto lehibe sy mahery tanàna lehibe manakatra ny lanitra ny mandany firenena lehibe olona sady lava vaventy sy ny karazany tagnanaky ny anaka mampiseho ilay fahavalontsika ireo ilay devoly fahavalontsika ireo. Zavatra miseho dia zao Andriamanitra nefa mampahery atsika androany fa izy no mandroso ny lohantsika tahaka ny afo mandevona, dia izy no mandripaka azy tanteraka. Ka rehefa Andriamanitra mandripaka ny fahavalo, tsy misy fahavalo mahajano eny atren'Andriamanitra izany raha lasana bary. Langa daholo ny fanohitra an'izany. Fa rehefa Andriamanitra ny miasa tsy misy mahatohitra azy. Efa resy ny fahavalonao, efa resy ny fahavalonao, efa resy ny fahavalonao, efa resy ny fahavalonao. Aiza matahotra azy anao hoe tena vaventy benga le fahavalo e, mampatahotra le fahavalo. Fa na dia mananika ny lanitra aza ny mandany hoy Andriamanitra manao hoe izao no anetry azy, anetry azy, andripaka azy, satria Andriamanitra dia afo mandevona. Fa kosa ny faharoa dia ny anjara andraikitra nomen'ny tompo atsika. Izao ny voasokatra ao amin'ilay Deutéronome 7:9 ianao koa izy dia androka azy sy andringana azy faingana arak'izay nolazain'i Jehovah taminao. Zany hoe misy andraikitra zany tsy maintsy raisitsika. Zay le fomba le fanapahantsika ny oziny, fanapahantsika ny heriny devoly. Nomen'ny tompo anao ny fahefana, ny vavanao misy fahefana, ny vavanao misy fahefana, ny vavanao misy fahefana. Aiza miandrinao olo-kafa anosika an'ilay ratsy, fa ianao manokana raisy ny fahefana dia toero izy, dia andositra anao izy. Amen. Zany zavatra iseho androany. Izay matahotra anao ny fahavalo eo tamintsika teo, fa ny fahavalo efa resy. Vao mahafaly lehibe ambarako amintsika dia zao efa norongan'ny tompo ny fahavalo teo amin'ny azy fijaliana. Namela antsika izy tamin'ny resaka ombelahy tongotra, namela izy tamin'ny ombelahy tongotra. Nieritreretiny fa maty ny tompo Jesosy ka tsy nifoy intsony, fa tsy napoziny, fa tamin'ny andro fahatelo nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Nandresy Jesosy, nandresy izy satria ny antony nalevy ny fiainantsita izy, nalevina izy nakany amin'ny fiainantsita izy. Io toerana io dia toerana izay fitobian'ny olona izay maty noho ny amin'ny fahotana ny fiainantsita, na ihany koa toerana maty ny filaza azy. Fitobian'ny olona izay maty noho ny amin'ny fahotana, maty mpanota dia makany amin'ny fiainantsita. Dia Jesosy
ny baba ny fahotako sy ny fahotanao jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia maty izy a noho ny amin'ny fahotako a ny amin'ny fahotanao tena levina izy nakany amin'ny fiainantsika satria fahotana nisy teo aminy rehefa tonga tany nefa izy dia mission nataony tany ary zay ny tsy napoziny devoly mission nataony tany amin'ny fiainantsika tany tany tanteraka ny ten'Andriamanitra hoe nateraky ny vehivavy izy izy a anokotoganao amin'ny lohanao a ry menarana tany Jesosy namotipotika any Losifera tamin'ny lohany tany amin'ny fiainantsika tany dia maty tanteraka Losifera maty tanteraka ny devoly tsy misy heriny tsony izy tsy misy heriny tsony izy mbola mampitahotra antsika amin'izao fotoana zao tsy nakory fa resaka famitana io zay le hoe manangoly izy ary manangoly dia fitaka ny dikany fanangolena dia matahotra ianao dia miorooro ianao fa fantaro fa devoly efa tapado no tonga eo anoloanao tsy manan-kery intsony ary zay fidina voaforony rehetra entina mamely anao tsy misy ambinina izany a tsy misy ambinina izany a tsy misy ambinina izany satria ny antony a Jesosy efa nandresy ny fandresen'ny tompo dia ny fandresenao anjaka antsika dia ny mandray ny fahefana sy fanomeny Jesosy antsika mpandresy ao mpandresy anao ndio tsika hivavaka hitsangantsika hivavaka isotra amin'ny tompony amin'izany afatra izany a dia fa tsika novavaka fanafana indray a ny amin'ity fotoana ity misaotra ny tompo ianao a amin'izao fotoana izao vavay antsika Jesosy io misotranao izay amin'izao fotoana izao Andriamanitra fotoana fanay tompo androany manamafy tanteraka ny fanekenao aminao Andriamanitra Jesosy io mahita ny fona rehetra ianao amin'izao fotoana izao apetrao amin'ny fona ny tananao a apetrao amin'ny fona ny tananao amin'izay a Jesosy io mahita ny fona ianao amin'izao fotoana izao Jesosy io mangetahetaanao izay fanay masonao miasa ianao amin'ity fiangonana ity vanginy fona i Andriamanitra amin'izao fotoana izao vanginy fona i Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hatonga anay anana fo mahitsy fo madio Andriamanitra fo tsy miatsara velatsy Andriamanitra Jesosy io fantatro tompo fa misy zavatra ngeza be zay omanao amin'ity fiangonana ity Andriamanitra dia manamboatra ny fona ianao amin'izao fotoana izao fanay masonao miasa ianao fa afaka iantsika amin'izao fotoana izao a manomboka ibebao zavatra rehetra tsy araka sitrapony tompo to anatin'ny fona tao a ibebao ny amin'ny teniteny fona rehetra nametranao ny tenanao tahaka ny hoe tsisy dikany a lay toe-po morakivy a mifona amin'ny tompo ianao ny amin'izany lay fo miavinavina lay fo mirehare lay fo tsy manam-pitiavana apetrao amin'ny tompo amin'izao fotoana izao zany bibeba ianao amin'izao fotoana izao manamboatra antsika Andriamanitra kehitriny Jesosy io manamboatra ny fiangonanao amin'izao fotoana izao Andriamanitra mangetahetaanao zay tompo malala o Jesosy io akahitina ny afinao fanay masonao miasa ianao miasa fanay masonao manovanay tanteraka ianao amin'izao fotoana izao fanay masonao mba hatonga anay fiangonana tena olona vaovao tanteraka ao aminao Jesosy tompo olona amin'ny Kristy olom-baovao tanteraka
manana toe-po madio, manana toe-po mahitsy, manana fonofo. Fanahy masina, miritsaha ianao, miritsaha fanahy masina amin'izao fotoana izao. Ianao le afo mandevina, le afo mandevina, mandringana sy mampietry ny fahavalina rehetra. Ankehitriny ny tompo dia aoka iseho izany herinao izany ato amin'ity toerana ity. Manomboka resao izay le fahefana, fantaro fa Andriamanitra miaraka amintsika eto dia afo mandevina izy. Izy no mandringana sy mampietry ny fahavalina rehetrarehetra. Reso ny fahefana, roaina toe-po ratsy rehetra, lay fo mora kivy, lay fo mora matahotra, lay fo miavinavina, lay fo mirehare. Roay zany amin'izao fotoana izao, roay, roay amin'nanany sosy tomba fanazaka eto, mandidy ny asan'ny satana rehetra, ny asan'ny devoly rehetra, zay mitondra toe-po ratsy amin'ity fiangonana ity. Miala, miala, tsy mahajanonao ny olona io. Resena tanteraka, resena tanteraka amin'izao fotoana izao. Miala, miala, resy, may, may. Alefa ihany, alefa ihany. Eo am-bavanao ny fahefana, natao olona madio fo ianao, natao olona mahitsy fo ianao. Resy ihany ny fahefana, midina ny afo ankehitriny, le afo mandoro, le afo mandoro satana. May tanteraka, may tanteraka, may tanteraka, may tanteraka. Resy ianao devoly, toy izany vavaka fanafana, toy izany vavaka fanafana, toy izany vavaka fanafana. Manafaka anao Jesosy amin'izao fotoana izao. Toy izany vavaka fanafana, toy izany vavaka fanafana. May ianao satana, nagnano Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta. Dia angina isika akipimy masinao apetrao amin'ny fonoatranony ny tananao. Jesosy eto ny fanafahana avy aminao, eto ny herinao, eto ny afo mandevina sy mandingana ny fahavalana. Izany toe-po ratsy sy mangeza ny fiangonana. Miala avokoa amin'izao fotoana izao, tsy mahajanonao ao anatiny izany ankehitriny. Mifa, mifa, may, ny fanamora kivy, ny fomora malahelo, miongotra, miongotra miaraka amin'ny vava, mandeha, miala, miala, may, misy afo eto, misy afo eto, misy afo eto, midina ny afo, afo-Andriamanitra, midina ny afo, afo-Andriamanitra. Maina devolia, mifa, mifa, mitondra toe-po ratsy, mitondra toe-po ratsy, mitraka, may.
Les enfants prient alors. Enfants prient alors. Reste Fanemas. Mapit na niya yung sufto ni suto ko kasi mo na niya. Les enfants prient na niya na limant. At tulo na niya fala futang tira ka wala Jesus. Reste niya na limant. Reste niya na limant. Reste niya na limant. Reste urto limant. Se fuman tu ko sa rima isa. Reste na sufto isa. Reste. 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 Reste.
sikera fanyamasina entiny fanatreanao entiny fanafahana entiny fanafahana Jesosy amin'izao fotoana izao kasio Jesosy retonga lasana vavy tsy marary tsy manany tena angihitry kasio Andriamanitra tsy misy tsela atao Andriamanitra manjavatra rehetra ianao miakapika taminao Jesosy fanasitananao azy amin'izao fotoana izao Jesosy kasio zao Andriamanitra kasio Jesosy atotsapan'izany fanafana izany atotsapan'izany fanasitanana izany Jesosy azony fanasitanana kamo Jesosy mikasika anao Jesosy izy natahatra ianao manafaka anao nytombozo fotoana izao mikasika ny tenanao izy mikasika ny lohanao izy mikasika ny kibonao izy mikasika ny fonao izy mikasika ny rayanao izy mikasika anao Jesosy mikasika ny tombotao izy lohanao sisy avalatsy Yesus fanafana dia mamoaka misaona ny tomba kely mamoaka misaona azy amin'izao fotoana izao misaona azy amin'izao fotoana izao Jesosy